Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsy mitsara tsika midera sy makasitraka ny Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriam-pahalemana ho an'le malalatsika Muhammad sallallahu alayhi wasallam sy ho an'ireo fianakaviany sy ireo mpanaradia azy ary izay mifikitra manaraka an'izany sordarany izany hatramin'ny farany biiznillah ta'ala. Raha lay sy ranabavy ajanaisa na atao finoana Islam, ankehitriny antsika dia tafiditra soamatsara ao anatin'izany folo faran'ny volana Ramadan al-Mubarak izany. Fantatsika tsara fa izany folo faran'ny volana Ramadan izany dia andro lehibe, andro manany maizy azy eo anatrehany Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala sy eo anatrehany mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ary anisan'ny mampiavaka ny folo faran'ny volana Ramadan dia hitatsika amin'ny tantaran'ny Rasul sallallahu alayhi wasallam araka ny notantarainy mamatsika Aisha radhiyallahu anha amin'ny teny manao hoe kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu min ghairi. Paminany izy sallallahu alayhi wasallam dia niezaka nanao ny tsy ho zavatra tamin'ny folo faran'ny volana Ramadan ary ny fiezana izay nataon'ny Rasul sallallahu alayhi wasallam atao anatin'ny folo farany izany dia tsy ary hita tamin'ireo androm-piainany izay nandalovany teto ambony tany. Midika izany hadisy ny tantarainy mamatsika Aisha vadin'ny Rasul sallallahu alayhi wasallam izany fa ny mpanaraka ny finoana Islam iray ao anatin'izao folo farany izao dia tokony hiezaka anatanteraka an'ireo karazana asa soa maro samihafa. Hadisy ihany koa azontsika fa hoe inona ny asa izay nataon'ny Rasul sallallahu alayhi wasallam nandritra izany folo farany izany, miteny ireo mpanaradian'ny Rasul sallallahu alayhi wasallam fa hoe rehefa tafiditra izany folo faran'ny volana Ramadan izany dia kana Rasul sallallahu alayhi wasallam shadda ma'zara wa aykaza ahla wa ahya layla. Rehefa tonga ny folo faran'ny volana Ramadan izy dia fehezin'ny Rasul sallallahu alayhi wasallam ilay kitamby. Tsy hoe ny kitamby no feheziny fa midika hoe izy manomboka eto dia vonona tanteraka anatanteraka an'ireo karazana asa soa maro samihafa. Ary faharoa manaraka an'izay ozy izy Rasul sallallahu alayhi wasallam ihany koa rehefa tafiditra izany folo farany izany dia tsy nambelany ho anazy irery zany fahasoavany folo faran'ny volana Ramadan fa izy mbola namohany ireo fianakaviany vady aman-janany manatanteraka an'ireo karazana asa soa. Ary fahatelo farany dia ahya layla, velomin'ny Rasul sallallahu alayhi wasallam, zany hoe tsy matory izy amin'ny alina iny fa izy manao asa soa, manao tahajjud, mamaky Qur'an, manao dua, mitalao amin'ny Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Raha lay sy ranabavy ajanaisa atao anatin'ny finoana Islam, ahitsika tsara fa ao anatin'izany folo farany izany dia nisy tsangandravatra nataony Allahu subhanahu wa ta'ala zay mahatonga hoe le folo farany manany maizy azy amin'ireo androm-piainan'ny mpanaraka ny finoana Islam eto ambony tany. Allahu subhanahu wa ta'ala rehefa miteny amin'ny suratul Qadr manao hoe inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nahidinay boky masina Qur'an io ambaran'ny Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala tamin'ny alina ny lahatra. Wama adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Mafantatra marina ve hoe ahoana izany alina ny lahatra izany, ahoana ny fahasoavana izany alina ny lahatra izany? Manazava Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala manao hoe laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Ny alina ny lahatra io no tsara lavitra ary mendrika eo anatrehany Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala ny asa soa iray izay atolotra ny mpino Islam mandritra izany alina ny lahatra izany, tsara mandilatra ny arivo volana izay iainantsika eto ambony tany. Eritreretintsika fa arivo volana zany iza ny olona andeha tratra hoe miaina eto ambony tany arivo volana manampahaizana rehefa nanao compte dia eo amin'ny 3 amby 20 taona. Izy amintsika androany ty hatratra ary manome garantie fa hoe
ahatratrany zany fa taona maro be zany 3 taona. Nefa eto Allahu subhanahu wa ta'ala nametsika chance androany ty fahasoavana miaina mahatratrany zany folo farany volana Ramadan zany, ka tokony haitsika manararoatra ny fanatanterahana an'ireo karazana fanompona izay tiany tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Laylatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Oleh nambarany tompo Allahu subhanahu wa ta'ala ihany koa fa eny fa na de reo anjely anisan'ny fahasoavana lehibe ihany koa manome lanjany zany folo farany volana Ramadan sy zany alina lahatra izany dia amin'io alina io izy ireo anjely dia mifandimby midina eto ambony tany manapatonga ny maraina, ary zany maraina zany ambaran'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala dia maraina feno filaminana, feno tranquillité, zany hoe tsisy korontana. Laylatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Manapatongavan'ny maraina dia feno filaminana ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny andro am'izany fotoana izany. Raha lay sy ranabavy isany aitsika tsara fa Rasul sallallahu alaihi wasallam rehefa tafiditra izany folo farany zany de misy an'ireo karazana asa izay nataony Rasul sallallahu alaihi wasallam am'izany folo farany izany. Teo izy nanao an'izany al-intikaf, zany hoe ny fanajanonanao ny vatanao mijanona ao anatin'ny masjid manompo ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zany hoe ny vatatsika zany amin'ny folo farany io araka ny fampianarana azo tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam dia natolotritsika ho an'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Anao manalavitra ny dunia, manalavitra ny karazana asa maro izay mety hampiditra asa loha aminao, anao mipetraka amin'ny toerana anankiray anatin'ny masjid, manao zikry anao, manao dua anao, mamaky Qur'an anao, mitalao amin'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala, mangataka famelan-keloka amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Izany rehetrarehetra izany de fahasoavany ny folo farany volana Ramadan. Aitsika tsara fa mamatsika Aisha radhiyallahu anha rehefa nanontany an'i Rasul sallallahu alaihi wasallam am'izany alina ny Laylatul Qadr zany, ahoana hozy izy mamatsika Aisha raha ohatra sendra tombe izao tafiditra ao anatin' zany alina ny Laylatul Qadr, nomeny Allahu subhanahu wa ta'ala anjarany zany dia inona ny zavatra nde teneniko reheraka any Allah. De niteny Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe averimbereny matetika le dua manao hoe Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ore Allah, ianao ilay mpamela heloka ary ianao ilay tiany zany famela-keloka izany, ka mamela anay tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ireo mpanaradian'i Rasul sallallahu alaihi wasallam mbola nanontany ihany koa ny mpaminatsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoe ovina ary zany alina ny Laylatul Qadr zany nambaran'izy ireo tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe taharraw fi laylatin min ashr al-awakhir min Ramadan. Tsakarainareo izany Laylatul Qadr zany amin'ny folo farany volana Ramadan, Laylatul Witr, zany hoe amin'ino, amin'ny isa izay tsy vaky na nombre impair araky ny filazantsika anazy. Zany hoe amin'io zany amin'ny 2 ny volana Ramadan, amin'ny 13 ny volana Ramadan, amin'ny 15 ny volana Ramadan, amin'ny 17 ny volana Ramadan sy amin'ny alina ny 19 ny volana Ramadan raha mbola nitoy. Izany dia anisan'ny rahman'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala, tsy ny faritany mazava be tsara le hoe eto ny alina ny Laylatul Qadr mba tonga tsika raha lay sy ranabavy isany ao anatin' zao folo farany volana Ramadan zao hiezaka andro manalina ny mpanaraka ny finoana Islama hitsakaraka sy hitalao amin'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala, mangataka ny fahasoavana, mangataka ny famelan-keloka, mangataka ny zany paradisan'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala izany, ary mangataka ihany koa mba anisan'ireo olona vototra na ahafahany Allahu subhanahu wa ta'ala amin'ny afobentsika rehetrarehetra. Io ko occasion lehibe atsika zao ty. Raha ohatra tsika sendra nilalao teo aloha, nilalao tao ampovoan'ny andro ny volana Ramadan,
fa ity farany ty kosa okatsika mba hiezaka andro manalina satria Rasulu sallallahu alaihi wasallam amle hadisy farany izay tateriny Abu Huraira rehefa niteny izy manao hoe man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Izay olona niezaka nitsangana namelona zany alina laylatul qadr amin'ny alalan'ny finoana tanteraka nanaovany izany ary ny amin'ny alalan'ny fitavandrany an'izany fahasoavan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany dia inona ny cadeau lehibe omeny Allah subhanahu wa ta'ala azy ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ho fafany Allah subhanahu wa ta'ala avokoa ny fahotany teo aloha. Ka ankehitriny raha lahy sy ranavavy ajanisany, izao no karazany fahasoavana lehibe nomeny tompo Allah subhanahu wa ta'ala atsika. Okatsika tsy atorotoro, okatsika tsy hilalao satria tsy ho fantatra atsika moa ve tsika mbola hatratrany zany volana Ramadany amin'ny manaraka izany. Ty no iezantsika ataotsika amin'ny endrika tena tsara araka itiavany Allah subhanahu wa ta'ala azy ny fanompona am'izao faraparany zao. Engany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fahasoavana atsika rehetrarehetra ary amin'ny taofika atsika rehetrarehetra mba hahazo an'izany fahasoavany ny alina laylatul qadr izany insha Allah ta'ala. Zay sy zay ny afatra androany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.